Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiatanan'ny Tompo Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny ho amintsika rehetrarehetra mpanaraka ny pejy. Iresaka sy anazava kely tsotsotra sy fohifohy momba ny resaka fifonana isika. Raha mandinika ianao amin'izao vanim-potoana farany sy ny fiarahamonina isitsika izao dia miazakazaka be mihitsy sy lasa baranahany be, mialatsiny amin'izay netoko nilazana zay hoe lasa baranahany be ity resaka fifonana ity, ary ohatra ny hoe sanatriny zany mifaninana ny olona, manao challenge fifonana mifanohinana ny olona manao fifonana ampahibe maso. Fa ny zavatra tsara fatatsika zany androany sy ampitaiko amintsika dia hoe misy ny fifonana izay takian'Andriamanitra amintsika selon la Bible, araka ny voasoratra any amin'ny ohabolana 7:27 hoe izay manafina ny fahotany dia tsy ho ambinina, fa izay mitsotra sy misexposer avec sincérité ny amin'izany zany ny amin'izay fahotany zay, dia izy no ahazo ny famindrapon'Andriamanitra. Famindrapony resaka fa tsy hoe mahazo fiainana mandrakizay vie éternelle, zany hoe mbola misy ny dingana tsy maintsy ataonao sy lalana tsy maintsy izoranao, démarche selon la Bible après an'le hoe mitsotra ny fahotanao ianao tsy manafina ny fahotanao ianao, dia à partir an'izay mahazo famindrapo, misokatra aminao zany ny porte, ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ao anatin'izay dia tsy maintsy misy zavatra be da be ankatoavinao araka ny soratra masina selon la Bible, ary miaraka amin'izay ihany koa dia misy ny fanonerana raha ohatra ny zavatra be da be simba tanteraka tao anatin'ny hetsika izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, lasa toetra n'ilay olona talohany fifonany, tahaka ny zaka io sy hoe onerako avy enimpolo eny, onerako avy 100 eny, mihoatra an'izany ny zavatra azoko rehetra tamin'ny tsirariny, hatrany ainsi de suite. Dia hoy ateo hoe raha mandinika isika dia lasa gaboraraka be ny resaka fifonana, manao challenge daholo ny olona. Ary ty lay tapany tena tiako tsindrina hoe tsy mifidy saranga izy io na olon-tsotra, dia hitatsika ety amin'ny tambajotra hoe iza dia mifona mivahoaka malagasy, ohatra hoe misy pejy anankiray ny tamin'ny teny ratsy nataoko sy ny fanimbazibana sy ny fanambanina sy ny zavatra ohatra an'izany. Tsy mifidy saranga hoa izy io. Ho an'ny sasany indray mety ho efa filoham-pirenena mihitsy izy na manana poste clé eo amin'ny fitondrana, na tsy ao anatin'ny tontolo politika ihany koa, fa ivelany dia manao fanambarana ampahibe maso tahaka ny hoe izay politika no tena fosotra mampahantra ny vahoaka, izay mpanao politika dia mpandainga, izay mpanao politika dia mpangalatra, izay mpanao politika dia izao sy izao sy izao sy izao, ka noho izany anio dia mifona aminareo vahoaka malagasy izahay mpanao politika, izao président ny firenena anankiray, hatrany dia tsy mifidy saranga hoy aho. Mety olona ambony manana poste clé, manana kintana 3 na mihoatra, dia manao teny fifonana ampahibe maso ao anatina seremonia anankiray, retsika hitatsika ny fifonany tsiraray ampahibe maso araky ny tsindrim-peo sy ny tsindrin-teny nataontsika fampidirana teo hoe mirona manao challenge ao anatin'izay gaboraraka izay daholo ny olona, fa tsy araka n'ilay ohabolana 7:20. Hatreto zany dia tokony ho fantatrao, tokony ho tsapanao, tokony ho tsapatsika fa
misy fifonana anankiroa. Ny fifonana voalohany dia ilay fifonana fiatsaram-belatsihy, ilay fifonana kaboraraka challenge ny resantsika teo entina anaromana fahotana. Izay le mot hoe anaromana fahotana izay tiako hisokatra amin'izay ny fahatakaranao sy ny fisainanao sy ny fieritreretanao satria io fifonana atao challenge sy anaromana fahotana io dia ampiasain'ny olona be da be mihitsy amin'izao vanim-potoana farany izao ikendreny tombotsoa sy anadiovany imason'ny olona, imason'ny valala be mandry fa hoe izao dia olona clean, izao dia olona manam-panahy, izao dia olona sy ny sisa rehetra intelligent, izaho dia olona araka ny sitrapon'Andriamanitra, izao dia mpivavaka mahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sisa rehetrarehetra afaka anampitsika an'izay. Dia à partir n'le hoe manao proclamation fanambarana ampahibe maso ety amin'ny tambajotra na amin'ny alalan'ny cérémonie anankiray zay le hoe manararoatra kely zany. Ilay olona dia à partir n'iny dia roboka daholo isika rehetra hoe tena olona ara-panahy, olona fitaratra, olona tena manam-panahy, olobe sy mendrika eto amin'ny tany sy ny lanitra. Ity olona ity, io olona io. Oro anefa ilay fifonana dia ilay nazavaintsika teo hoe fanaromana fahotana. Fa ilay fikendrena tombotsoa ao ambadika dia mandeha ihany. Ilay fahotana afenina izany amin'ny alalan'ilay hetsika fifonana dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mbola fikirina ao anaty ao ihany fa saromana fotsiny amin'ilay fifonana. Satria raha tena mifona marina ilay olona, ohatra hoe raisitsika ny olobe amin'ny firenena anankiray hoe izao mpanao politika, izao izao sy izao izahay mpanao politika dia mifona aminareo fa izahay tena fosotra mampahantra ny malagasy, izahay tena fosotra amin'ny lainga ataonay sy ny sisa rehetra, dia après an'ilay fifonana hoe noho izany dia mifona aminareo vahoaka malagasy izay après an'ilay fifonana dia manary an'ilay politika izy, fa tsy hoe mifona izy dia mijanona ihany ao anatin'ilay sehatra politika. Dia 2023 moa isika izao dia mitohy ihany ny hetsika politika rehetra sy izay rehetra mety ho sakasakana amin'ny tombotsoa koa dia ampiasaiko ihany koa ny fahefako selon ny efa maha politisiana tsy afahan'ireny olona ireny manisy barrage sy blocage amin'ny intérêt-ako hatrany hatrany afahako manatanteraka ny fikendreko an'ilay tombotsoa, hitohizan'ilay fitsetsefako an'ilay tombotsoa. Izay ilay fifonana tsy araka an'ilay ohabolana toko 7/20 ny resantsika teo. Ka tena tokony misokatra izany ny fijerintsika sy ny fahitantsika ny masom-panahintsika fa ny akamaroan'ny olona amin'izao hatrany amin'ny tontolo ara-pivavahana dia mampiasa sy milalao tenin'Andriamanitra, milalao sitrapon'Andriamanitra, milalao ny zavatra rehetra izay ahafahany ao anatin'ny antsoina hoe manipulation sy ao anatin'ny antsoina hoe tsy hitako le mot ao anatin'ny antsoina hoe calcul kajy. Zany daholo no toetra asehon'ny olona ao anatin'ity définition resantsika ity famaritana ny amin'ny antsoina hoe finoana ity. Ny zavatra mampanaelo ry havana dia hoe izao zavatra zaraintsika izao dia mizara ihany tsika araka ny famangin'Andriamanitra aty am-pontsika, fa misy ny olona izay miaika izy fa tena hoe marina tokoa ny zavatra izay ambara, fa
tsy ao lay fanapahan-kevitra anaty hoe rehefa misy olona manoloana miseho azy hoe mody mifona na manao hetsika fifonana dia roboka foana izy. Ny anton'izay dia tsy ao aminy lay famangin'Andriamanitra, tsy ao aminy lay fanamasin'Andriamanitra, tsy ao aminy ny herin'ny filazantsara. Satria io herin'ny filazantsara io no manokatra ny masonao, io herin'ny filazantsara io no manisy fisainana araky ny fijerin'Andriamanitra ao anatin'ny vahoaka valala-be mandry, ka mamoa an'ireo vahoaka ireo hoe tena mpamitaka kay reto milaza azy ho olon'Andriamanitra sy mampiasa verset biblika ny anaty fiangonana sy eo amin'ny sehatra politika sy eo amin'ny sehatra fiarahamonina ireto, izay mody mifona sy mampiasa ao anatin'ny langolango-teny sy ny langolango-pitenenana rehetra ao anatin'ny sujet-retsantsika hoe fifonana ity, fa hay izy ireo dia mpikendry tombotsoa daholo. Izany hoe raha fitinina dia miraikiraika ny valala-be mandry matory, ary rehefa misy olona miteny fotsiny hoe izao dia mifona aminareo izao diloilo fanosorana fa izao izao dia roboka ny olona hoe tena olon'Andriamanitra, tena olony sitrapon'Andriamanitra, tena manam-pahendrena olobe fitaratra eo amin'ny firenena sy ny sisa rehetra tokoa iny olona iny. Ora nefa fifonana fanafenana fahotana, fifonana fanaromana fahotana le izy, fa lay fahotana dia ao anaty any, lay fahotana mikendry tombotsoa, lay fahotana mitsetitra, lay fahotana miexploiter, lay fahotana manoto an'Andriamanitra tsotoa sy mitsipaka ny sitrapon'Andriamanitra dia ao foana, fa finosana papekadoa fifonana ilay izy hoentina manao calcul, hoentina ao anatin'ny antsoina hoe manipulation, hoentina ao anatin'ny toetra izay ambara amin'ny teny baiko hoe hypocrisie. Ka mino fa voarainao ny afatra hoe mitandrema isika ary apetrao amin'i Jesosy Kristy mandrakariva ny ara-panahinao, ahafahanao manana esprit de discernement, mamantatra fanahy samihafa, ahafahanao manana toetra Kristy, manivana ireny karazana fikendrena tombotsoa isan-karazany ireny amin'ny alalan'ny fampiasana toetra ivelany finosana sitrapon'Andriamanitra ireny, fa ny ao anaty dia araky ny ambaran'ny soratra masina hoe fasana milalotra fotsy. Ho fantatrao no marina no anafaka anao tsy ho andevo. Lay andevo eto dia tsy resaka esclavage, tsy resaka andriana ova andevo fa resaka andevonota, fiainana mandrakizay. Ireo zavatra roa mifanohatra ireo, zany hoe andevon'ny Satana, andevon'ny olona mpamitaka amin'ny alalan'ny fifonana. Tianao Jesosy, veloma tompoko.